Fitsinjovana ny tontolo iainana zanakazo misa ary fototra no novolen'ny mpianatra avy ao anivon'ny estime etsy 67 hectare ny maraina teo teny Meritsetosika izy ireo no nanatanteraka izany adidy masina fitsinjovana ny tontolo iainana izany ary nahatratra 530 ireo mpianatra sy mpanabe natanteraka ny fambolekazo. Efa fanaon'ny sekoly isa-taona ny fanatanterana ny fambolekazo ary kendren'izy ireo atao isaky ny 9 amby 20 martsa hatrany izany fambolekazo izany. Karazan-kazo roa dia ny sapin sy hazo fihinam-bono nambolena tamin'ity maraina ity. Nisy ny toromarika nomeny kapiteny Jean Aimé tamin'ny fomba nentina nambolena ireo zanakazo ireo. Esorina le sase vitina rehefa andehala le sase efa homanina eto zany le lavaka dia atao ohatra zao zany manao azy io iny le tany zay fotsiny dia hitsahana dia mahafinaritra dia manamarika an'izany ianareo vao amin'ny estime amin'ny alalan'ny fambolekazo zava-dehibe zany satria manamarika ihany koa ny fitiavan-tanindrazana dia mahafinaritra zany ary manentana ho anareo tanora. Za moa tsy haiko na mbola tanora aty na manahoana fa manentana anareo tanora mila olona tia tanindrazana, mila olona intelligent, tsy ampy fotsiny mahay fa ilaina koa ny fahendrena. Ny mpianatra ao amin'ny estime ny tena nandray ny andraikitra tanteraka tamin'izao fambolekazo izao. Izy ireo ihany koa no nividy ireo zanakazo novolena ireo. Izy moa zany efa fataony estime hatramin'izay fa fataony zay nanao foana zany dia ny andro 29 mars ity tsy andro fiasana izy ity ary ihany koa fahasoravana ny tandrazana moa zany dia nysafidina tokony ataony estime ny fambolena azy satria amin'ny fomba fiasanay zany dia falazana tontolo iainana no antony koa naovana an'izao satria ny fambolekazo dia fisinjovana ny taranaka faramandiby ary koa fanazana tontolo iainana. Ahoana ny fanaraha-maso an'izay aoriana an'izao fambolekazo zay? Mazava ho azy misy ny fanaraha-maso zay ataonay ary arana miasa amin'zareo aty amin'ny ralina zany. Efa misy foana zany ny fisidina ataonay fa rehefa tapitra ny orana dia mijery aiza avao zany fivoarana. Ny tena fiara-miasanay zany amin'ny ralina efa hatramin'izay efa isa-taona io aty amin'ny Meritsetosika ety foana fambolenay azo fa zany hoe tsy zany akory tsy manaka ny hitadiavanay toeran-kafa azo ambolekazo zava-dehibe dia fiarovana tontolo iainana sy ny fanentanana ny tanora mba azoto amboly azo any taranaka faramandimby. Tonga nanome voninahitra tamin'izao fambolekazo izao ireo mpanabe sy mpianatra efa nandalo tao amin'ity sekoly ity toy izany ihany koa ireo mpanabe. Isy hatrano ny fanazavana ny fanaraha-maso ireo zanakazo ho voly.